atolotry ny vivaradio anao mandritra ity herinandro ity Panafay tantara nosoratany Ventsy Niaralala mpilalao amin'ny tantara faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Rojo Ranaivoarisoa Fifi Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy Panafay tantara no totosainy maningotra anio no andro fahadimy Allô Commissaire Manana io izy indrindra ty fa izaka ianao io azafady izany raha vaviny ny tovavy voasambotrareo aniny e fikambana Panafay le jiovavy papijalo vahoaka ny fanohatra amin'izany afaka papijalo ireo olombelona mpanao tsinitsinina an'ireo vahoaka malagasy toa anay izay tsy mampijaly olona manao ny mety sy ny marina ary ny raran'izany ireo mpandraharaha malagasy teratany vahiny manao tsinitsinina amin'ny malagasy ihany ny faizinay tokony hiaro anay nga izany narary sefa e inona mirediredy ko raha tsy mitapy saika hiaro anareo amin'izany raha zay no antenaina dia nikitana isaina tsisy io okey tsy olana rehefa tsy hanampy nareo ka fa avitsory fotsiny ny namanay dia milamitsika tsisy mamotsotra an'io izany io atao vy ataonareo zay zany ny teninao izany mihitsy ka ka tianao zany ny amin'olona an'ity namanareo azonay ty tadio tsara fa misy an'ity namanareo azonay ty ange aty Brigadier James moa ianarany izy no nanome anay ny laharany findainao tsy raha koranga zany e no tapahana any fa tsy olona mirediredy fa hoana komisera avotsotra angeo ny namany zareo azotsika io e dia averin'ny zareo aty amintsika ho brigadier zany ve ka tsy aleo aza ve manaiky an'izany komisera sa avela ho faty any Brigadier James tsy avotsotro zany ho io to rehefa tanatsaka ve inspektera dia ho alefa andray raha izay ianao alefa any io raha zay ny amitsorany zareo amin'ny Brigadier James manambady amanjanaka ane izy komisera e raha ny sanatria ka maty any izy dia ahoana ny vady amanjanany mbola milaza ny vady amanjanany komisera asa be ambotrino ianao efa hoe tsisy raharaiko an'izany ho dinio tsara ihany aloha komisera so dia anenena naman tsy raha sanatria ka maty any Brigadier James mangina anao inspektera fa leo be amin'ny feo anao brigadier eto ty le kialakely nanaovako azy aloha any aminao indray ry kiala ny totona ny adezerako androany monsieur tsy mivaprizy mihitsy moa zany kiala tsy hovavy ty hitanao tsara zany fa nio ny fahavelomanao farany leo be mijery anao koa ny amin'ny tena marina ny maty raha ngany mety aminao zay ataonareo ahy tsy maninona e efa vonina ny faty koa efa nambarako anareo koa fa za tsy matahotra fahafatesana izany afaka miala sasatra mandrakizay koa amin'izay ary matesany amin'izay ary ianao raha izany e oatyty fa ahoana inspektera maninona ny firinao raha nisy kely fotsiny tena vo mihitsy ny tanako fa efa lasa tana ve no inspektera manao tao foana ohatran'io sa mitady sazy avaty amiko anao apetrao moramora fotsiny mibasinao komisera fa aza be resaka ianao avy alao tovavy io andeha miteny anao moramora tandremy fa za tsy misangy maninona tsara so dia mba efa lasa tana rela ty avy alao andeha io zanak'olon'io tandremo averika ihany fa tsy misangy aminao komisera tifotra avetrany raha vao afahafahafihetsika ianao dia tena mivadika tamina mihitsy ana fa dia nahoana loatra lesa naman'ireo kongala io inona dika zao fihetsika lahy zao atsisy mivadika taminao zany eo e ianao sarotra tenenina mitady amoniny namanay noho izany dia tsy maintsy vonay zonay miaro ny namanay raha ngaty e mazava tsara aminao ve zany e nipotra ihany no marina ny farany hitako nandamoka dolo zay rehetra natao hatramin'izayko ay nisy pitsikily sy mpanao tatitra tany amin'ireo jiovavy ireo tato amintsika tato sakaiza manody ray anahy e tsy mena mivadika
tsisy raharahiako an'izany e. Raha vavon'olo tiako tovavy ampijalianao io vao aloha fatorany angakanya any ianao e. Zany ray zao no mibaiko anao fa tsy anao tsony ary aza ela fa angakanya narangatya. Tena tsy naposika anao inspekteur. Tena ela ve io? Vao fotsiny fatorany fa aza be resaka ho ah. Tsy ilaina resa be tsony zany zao. Ao vana ny fatoranao le tsara kely tia. Zay mihitsy. Avy aty io be. Misaotra betsaka indrina. Tsisy isaorana zany. Miendrika votana ny olona toanareo e. Ny olon-dratsy ihany ny tokony fahaizana sy hovonoina fa tsy ny toanareo mihitsy. Olon-dratsy vely ty de mendrika amin'lahy. Olon-dratsy angay olon io e. Sy aleo aza ve komisera mahita anay manafay andreo olona mampijaly sy mampaolo ireo malagasy madinika. Mila faizana indreny amin'izay tsy sa manao vinany toy ireny tsony e. Sa tsy mba mampalahelo anao mahita andreo malagasy namasika ataony zareo tsinitsinina. Sady izay ani tsy namonina afaty azy ireo akory. Ny juzy tanàna fay fotsiny izay. Eny e. Marina le nareo. Diso aho tsy ny saina an'izany akory hatramin'izay. Zay fa mahazo mandeha anao tovavy e. Misaotra. Viva 98.8. Efa azonareo ny namanareo dia avy ireny komisera ny namanay azonareo e. Araky ny teninao eny moa inspekteur mbola mila azy ny vady aman-janany ka avy ireny izy. Tsy taisy ianao e. Mpanafay. Ampidiro amin'izay ny olona babo fa efa afaka ny namantsika. Aoka kosa tsy tifitra eo ianao komisera. Aza matohatra anao e. Io ny namanareo e. Miala tsiny fa tsy maintsy nampijaliana izy satria nampijalianareo koa ny namanay. Ndao iala amin'izay e. Ok. Efa voninao ny taba hitondratsika. Lasa komisera. Tandremo nefa sody miany ihany fa zahay tsy mitsitsy mihitsy a. Vao misy namanay voakitika eo dia tsy mifanaraka tsontsika. Mandehanareo fa tsy aninona nareo tsony ahy e. Ary aza manahy ianao inspekteur fa tsisy fiatraika ny ratsy amin'ny asa anao koa zao ataonao zao a. Miala tsiny aminao fa tsy hompitandro filaminana iaraka aminareo tsony amanomboka zao. Aza manao an'izany ianao inspekteur a. Mbola mila anao firenena. Miverena miasa fa tsisy aninona anao akory aty. Eny ary. Mbola hiverina eo a. Fa aleoloha zahay araka amin'ireo namako. Ela be zany fa mandeha ny fotoana e. So atoandro fitery ronono ny aty amintsika. Ho avy aty malala. Io zandronareo ro mahaliana. Tsabo izy aloha fa maratra be. Andray kosa e. Tsy namela an'ilay komisaire mihitsy zany raha tsy naratra be ohatr'izao ny zandrinay. Nanaelo andry mafy mihitsy aky izy zay tetoriopoko. Eo aloha fihiniko mihitsy aky indry e. Raha tsy nisy an'iny inspekteur Andrina niaro azy tany iny aza. Mety efa maty tany izy. Ary ataoko mahita mihitsy ilay komisaire iny raha izany ka. Lehilahy lehibe matsiravina tso. Calme. Aza manao ninina amintsony ianao. Efa namatsika izy. Mitombo ray indray ny olona afaka miaro atsika amin'izao. Zany ve? Eny aky rahavavy a. Ary aleo aloha tsabotsika malaky ty rahavavitsika ty fa tena maratra mafy. Eny ary. Zay fa misaotra inspekteur. Misaotra tokoa inspekteur namonjy ny aiko a. So fa nisy anao tokoa fa ratsy zany efa tsy isany velona tsony a. Tsy afeniko anareo fa efa tsy nanantena ny velona tsony iny ahy e. Nyveriko efa nahafo ihany ina. Aiza kosa ny teo afolo e. Raha vavin'olo tiako any ianao e. Tsy avelako faty tany mihitsy. Iza mahalala so ny ovanaoko. Tsy mivadika aminareo zany a. Raha mbola velonaina toy izao. Misaotra chérie. Viva radio nanolotra ho anao teo Mpanafay. Tantara nosoratany Ventsy Niaralala. Novelomin'ny Faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Rojo Ranaivoarisoa, Fifi, Sofaniry.
ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika baky sarano arivondy mpanafay tantara no totosainy maningotra reny restaurant pitsony toiky